Korintianina voalohany toko fa 4 ambony tokoa ny fahaizana maminany. Korintianina voalohany toko fa 4 ny andininy voalohany hatramin'ny 12. Miezah mitady ny fitiavana nefa manry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo rehetra, nefa aleo haminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazo ny fiangonana fampandrosoana. Nefa ry rahalahy, raha mankeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa no soa ho vitako aminareo amin'izany, raha tsy fanambarana, na fahalalana, na faminaniana, na fampianarana no hitenenako aminareo? Ary ny zavatra tsy manana aina, na sodina, na lokanga, na dia maneno aza, raha tsy manao feo samihafa, ahoana ny hahafantarana izay hataony, na amin'ny sodina, na amin'ny lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no hiomana iady? De toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny alohaky ny vavanareo, hatao ahoana ny fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany, de hiteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny maro samihafa amin'izao tontolo izao, ka samy manana ny heviny avy. Ko raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho, dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho, dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Ahoana ary no izy? Sady hivavaka am-panahy no hivavaka am-tsaina koa aho. Sady hihira am-panahy no hihira am-tsaina koa aho. Fa raha misaotra am-panahy fotsiny ihany ianao, hataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amen raha misaotra ianao, satria tsy mahalala izay lazainao izy. Fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoina. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra aho. Nefa raha ao am-piangonana, dia aleoko manao fiteny 5 fantatry ny saiko, mba hampianarako ny sasany koa, toy izay hanao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolo-po, dia aoka ho zaza-body aza. Fa amin'ny fahalalana kosa, dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe, amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity firenena ity. Fa na dia amin'izany aza, dia tsy haino ahy izy, hoy Jehova. Isaia 40:20, ny 1:10 sy ny 12. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino, fa tsy amin'ny mino. Fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino, fa tsy amin'ny tsy mino. Fifehezana ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fiangonana isan-toerana. Korintianina voalohany 4:12, ny 13 hatramin'ny 14. Koa raha vory ny mpiangona rehetra, ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy va fa verisaina ianareo? Fa raha samy maminany izy rehetra, ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ho voany anatra ataon'izy rehetra izy, sady ho tsarain'izy rehetra. Ka dia miseho ny zavatra takonao am-pony,
dia iankoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady hilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary noho izy ry rahalahy, raha miangona ianareo, misy ta hanao hira ianareo, misy ta hanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikanteny. Aoka ny zavatra rehetra hatao ho fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia avelao ho 2 na 3, fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanaraka rahina. Ary avelao hisy ray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny, dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana. Fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany 2 na 3 no hiteny, fa aoka ny hafa hamantatra. Fa raha misy tsindriny fanahy eo amin'ny mpipetrahana, dia aoka hangina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra, mba hianarana izy rehetra sy hampirisihana azy rehetra. Ary ny fanahiny mpaminany dia manaiky ho zakain'izy mpaminany. Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana, fa tompon'ny fiadanana. Araka ny fanao ny fiangonany olona masina rehetra, dia aoka hangina ny vehivavy raha ao am-piangonana. Fa tsy avela hiteny izy, fa aoka hanoa tsara araka ny lazain'ny lalàna koa. Ary raha misy tiany hianarana, dia aoka izy hanontany ny lahy raha mby any an-trano, fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no niaviany tenin'Andriamanitra, sa ao aminareo ihany no nahatongavany? Raha misy manao azy ho mpaminany na ho manana fahaizam-panahy, dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny tompo ny teny izay soratako aminareo. Fa raha misy tsy mahalala, dia avelao tsy hahalala ihany izy. Ko amin'izany ry rahalahiko, maniry fatratra ny haminany, ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana. Mana suan sikian tini
no feo misika miadana tsisiayay miane wakakiny fony be fity tseso tena ty eny tena ty izy rerino tena ty tseso ty